Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 7 Desambra 2020 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 3 Desambra 2020 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kapitambra hatrany akapesta ho maina ny andro, ho avy atsinanana na atsimon'ny rivotra ka ho 9 km isan'ora, ahatratra 9 km isan'ora kosa ny tendrony avaratra. Andiny mpanonjy na hanonjam-ben-dranomasina avy onjy ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny fa hiakatra 2,4 metatra kosa ny any amin'ny farany fe-potoana. Kapesta hatrany-manoro mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aheriny ranomasina. Anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotrika indraindray ny tapany atsimo, andrahoana amin'ny sitokotoko ny any ankafa. Iovaova vitsokandrivotra ka ho 7 hatramin'ny 15 km isan'ora. Andiny mpanonjy na hanonjam-ben-dranomasina avy onjy 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Mahanoratra ny taolaniaro mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aheriny ranomasina. Anoram-baratra amin'ny sitokotoko manakaiky ny manoro, ho avy avaratra atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, ahatratra 30 hatramin'ny 40 km isan'ora manakaiky ny taolaniaro. Hanonjam-ben-dranomasina avy onjy 2,5 hatramin'ny 2 metatra. Taolaniaro hatrany Sainte-Marie, andrahoana amin'ny sitokotoko, ho avy avaratra atsinanana ny rivotra amin'ny tapany atsinanana ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny tapany andrefana ka ho 10 km isan'ora. Hanonjam-ben-dranomasina avy onjy 2 hatramin'ny 2,10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Saint-Vincent, hibalika ny masoandro. Ho avy avaratra na andrefana ny rivotra ka ho 10 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny any amin'ny farany fe-potoana ka ho 10 hatramin'ny 15 km isan'ora. Hanonjam-ben-dranomasina avy onjy manodidina ny 2,10 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny sitokotoko izay mety arahina orana tandrifin-drahona vitsy. Iovaova vitsokandrivotra ka ho 10 km isan'ora. Andiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aheriny ranomasina. Anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotrika indraindray ny maraina. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 10 km isan'ora. Ho tony na andiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 4,4 metatra. Analalava hatrany kapitambra, andrahoana amin'ny sitokotoko, ho avy atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 km isan'ora. Iodina avy avaratra izany ny anakaiky ny Analalava ka ho 10 km isan'ora. Iovaova kosa ny faritra afovoany ka ho 7 km isan'ora. Ho tony na andiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 2 metatra.